Efa ndresaka an'izay antsika dia natomboka androany ilay hetsika fampahafantarana ireo lalam-piofanana ho an'ireo mpianatra vao nahazo ny diplôma baccalauréat farany teo. Hetsika karakarain'ny Madajeune izy ity ary etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena no anatanterahana izany. Mbola betsaka ireo tanora izay vao afaka baccalauréat mbola mitady izay lalam-piofanana sahazazy ho an'ny fianarana manaraka. Anisan'ny tsinjo indrindra ireny mpianatra ireny Madajeune izay mikarakara ny hetsika Salon De L'Etudiant naomby ny tapakandro voalohany satria dia betsaka ireo mpianatra tonga teny an-toerana. Ankoatr'izay dia maro ary azo isafidianana ihany koa ireo lalam-piofanana ka isan'ny vaovao amin'izany ny fianarana momba ny fitantanana ny mpiasa na ny ressources humaines. Ny nahatonga anay andray anjara atao anatin'ny hetsika Salon De L'Etudiant dia ny CFRH zany aloha efa 12 taona izy no nisy teto Madagasikara ary izahay zany no voalohany nanao ny filière gestion des ressources humaines. Ankehitriny misy zavatra no hatsarainay dia ny fampidirana ny système LMD ao amin'ny formation universitaire ka mba afahafantarana bebe kokoa ny ankizy an'izay zavatra izay zany no nahatonga anay andray anjara amin'ny salon. Misy 520 moa ireo trano eva izay nampiranty mahakasika ny fianarana tolony ho an'ireo mpianatra mandritra ny hetsika Salon De L'Etudiant. Saika manaraka ny rafitra LMD avokoa ny ankamaroan'ireo lalam-piofanana izay mifandraika indrindra amin'ireo takiny ny fanjakana sy ny mpampiasa amin'ny diplôma ananan'ireo mpianatra. Rahampitso moa vao mifarana ny hetsika Salon De L'Etudiant.